Notokanana androany ireo asa mikasika ny fanabeazana no tanterahan'ny faritra Analamanga Madidio tany amin'ny Fokotany Ambolo, komina Talatany Volonondry, distrikana Antananarivo Avaradrano. Asa fanamboarana trano fianarana ahitana efitrano tsekoly miisa 3 izay naorina nanomboka ny volana Septambra 2024 sy fanarenana efitrano tsekoly no avoazana nanomboka ny volana Oktobra 2024. Ireo asa ireo dia fitohizan'ny raharaham-panjakana saingy tsy nalohan'ireo mpitantana ny faritra teo aloha toy ny fotodrafitrasa hafa misy 120. Izay ianao mahafisin'ny lehiben'ny faritra Analamanga Mpisolo-toerana Rahary Nirina Clémence fa tsy maintsy efaina avokoa. Apetraky ny faritra Analamanga ho lara-pahamehana ireo fotodrafitrasa momba ny fanabeazana. Anomboka ato ireo asa fanorenana lycée any amin'ny komina lavitra lycée kanefa manana tahapahafahana ambony tamin'ny fanadinana BEPC. Nitarika ny lalao am-pitokanana androany ny lehiben'ny faritra Analamanga Mpisolo-toerana Rahary Nirina Clémence.